Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana avy no iara-banantsika tratry ity fotoana mino tompo antsika ity indray ny zoma 20 ny volana janoary. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia toko 420, Isaia toko 420 andiny fa 420 ka hatramin'ny 420, Isaia toko 420 andiny fa 420 ka hatramin'ny 420 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izao ny Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenakany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny mpibedibedy sy mampahavery saina ny mpanao fankatovana ary mampihemitra ny olon-kendry ka mampody ny fahalalahany fahadalana ary mahatony tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina tolotry ny irako ary manao amin'i Jerosalema hoe honenana ianao sy amin'ny tanànan'i Joda hoe hatsangana ianareo ka amboariko izay raha avy eo ary milaza amin'ny ny lalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandrondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny ary izy ianao amin'i Jerosalema hoe hatsangana ianao ary amin'ny tempony hoe ahorona indray ny fanorenanao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Faminaninany amin'ny hanafahana ny zanak'Israely miala avy amin'ny fahababoana tany Babilôna andeha hiverina any an-tanin-drazana na any amin'ny firenena izay nomen'Andriamanitra ho lovany ity Isaia toko 420 ity. Manomboka any amin'ny toko 400 moa izany. Amin'ity andininy ity vitsivitsy eto am-pianarana ity dia milaza ny manana fahefana feno an'Andriamanitra. Misy toetra an'Andriamanitra manokana izay asehon'ny Isaia mpaminany eto dia ilay Andriamanitra souverain hoy ny ireo miteny frantsay, izany hoe ilay Andriamanitra manam-pahefana feno, ilay Andriamanitra tsy refesy mandidy, ilay Andriamanitra tsy edikevitra ny fanapahan-keviny, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra tompon'ny fahefana, manao izay tiany atao, maniraka izay tiany irahana, mampangina izay tiany hampanginina, izy no mamelatra ny tany, izy no nahazo izao rehetra izao. Izay Andriamanitra manana fahefana feno indray no manafaka ny zanak'Israely. Ary izay manaitra indrindra mafy tamin'ny zanak'Israely ny nanaiky azy dia olona hafa firenena no nampiasain'Andriamanitra hamonjy azy. Kirosy izay mpanjakan'ny Persia. Rehefa resin'ny Persa resin'ny Persiana ny Babilôniana ka Sirus na Kirosy mpanjakan'ny Persia no nitondra dia navela ny Kirosy hivoaka ny zanak'Israely hiverina any amin'ny tany. Mihoatra noho izany, Kirosy dia tonoiny ny tompo eto amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe mpiandrondroko, mpanompoko ange Kirosy e. Ary tsy vitany hoe mpanompoko fotsiny hoe Andriamanitra, fa izy mihitsy no anangana ny Jerosalema. Izy mihitsy no anangana sy amboatra indray ny tempoly. Izy mihitsy no iandry ny Israely. Sarotra tamin'ny zanak'Israely ny nanaiky an'izany. Zanak'Israely izay voataiza tamin'ny hambo-po ny itsika ihany fanaka voafidy, itsika rakitra soa, ahoana moa no hafa firenena no irahan'Andriamanitra nafaka atsika. Ny jentilisa ary tsy mahazo miditra ao amin'ny tempoly akory, ny jentilisa ary tsy miditra ao anatin'ny fivavahana akory, tsy mandray anjara anatin'ny fivavahana, ny zanak'Israely ary tsy avela hanambady firenen-kafa. Nefa eto dia nahoana ny jentilisa no irahan'Andriamanitra hanarina indray ny firenena, hanarina indray ny tempoly ary hikarakara ny zanak'Israely. Mafy tamin'ny zanak'Israely nanaiky an'izany. Fa ahoana Andriamanitra? Ahoana Andriamanitra ny maniraka olona hafa firenena, maniraka olona izay tsy mpivavaka, mpanompy sampy mihitsy aza, izay tononony hoe hanao ny sitrapony, mpanompy sampy
tahaka ny kirosy no teneny Isaia mpaminany manao hoe zay sitrako rehetra de ho tanterahiny, zay sitrak'Andriamanitra de ho tanterahiny ity sy kirosy mpanompo sampity. Mafy tamin'ny zanak'Israely nanakatra an'izany hoe fa ahoana moa Andriamanitra manao zany. Fa mialoha ny tenenany Isaia mpaminany an'izany de nasehony aloha fa manana fahefana feno Andriamanitra maniraka zay tiany raha iny izy na gentilisy io na iza ary io no mahatonga ny teolojian'ny Martin Luther. Hoy Martin Luther manao hoe iza milaza aminao fa na ny devoly raha tsy voafehan'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra fehezina na ny devoly ary, azon'Andriamanitra baikona ny devoly, azon'Andriamanitra irahana ny devoly. Tsy manam-pahefana amin'ny devoly Andriamanitra, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Hoy Martin Luther, zay amafisin'ny Calvin izay fahefan'Andriamanitra izay. Indraindray mantsy isika tsy mahatakatra ny fahefan'Andriamanitra io. Ka raha retsika na mila vonjy amin'Andriamanitra de zao, ny olona tiatsika hamonjy antsika no terentsika amin'Andriamanitra hoe mba asao vonjeny ry olona ry zay Andriamanitra. Asay vonjeny ry olona ry zay na asay vonjeny ry fiarahamonina ry fireneny ry zay. Andriamanitra manana ny fomba fiasany, azon'Andriamanitra ampiasaina na iza rehefa te hamonjy ny mpanompony Andriamanitra, na tsy mpivavaka aza. Na tsy mpivavaka ary dia azon'Andriamanitra irahina sy ampiasaina rehefa hamonjy ny olona izy, hamonjy ny mpanompony izy. Amin'ny ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 10:1 dia misy andiny tsotra masina tahaka izao. Ary Andriamanitra nanenina tamin'ny fidy an'i Saoly na nametraka an'i Saoly ho mpanjaka. Andriamanitra nanenina. Mampieritreritra ilay hoe eto amin'ity boky ny Isaia mpaminany ity, Andriamanitra manana fahefana feno. Nefa nahoana Andriamanitra manenina? Satria ny teny hoe manenina dia toy ny milaza hoe misy zavatra tsy tokony natao. Misy zavatra tsy tokony natao na nisy zavatra natao nefa tsy tokony natao na tokony natao nefa tsy natao de manenina. De hoy Samoela hoe nanenina Andriamanitra ange tonga de be folo tamin'ny nametrahana ny Saoly ho mpanjaka. Fa nahoana Andriamanitra manenina? Fa nga Andriamanitra tsy manana fahefana feno moa no manenina. Saingy raha mamaky ny Samoela voalohany tonga de 10 ihany ianao, any amin'ny 9:20 dia mamerina indray Samoela manao hoe Andriamanitra tsy manenina zany, tsy olona manenina. Zany hoe manitsy tsara, mampifanandrify tsara amin'ity teolojian'i Isaia ity manao hoe Andriamanitra manana ny fahefana feno Andriamanitra ka tsy manenina zany. Fantatr'Andriamanitra ny ataony, fantatr'Andriamanitra no afy, Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Noho izany de tsy misy Andriamanitra manenina. Tsy hanenina mihitsy Andriamanitra na roviana satria fantany ny ataony, fantany ny safidiny, fantany ho avy, fantany ny olona, fantany zavatra rehetra de tsy manenina Andriamanitra. Fa nahoana ary misy teny anankiroa io hoe Andriamanitra manana fahefana feno nefa manenina. Ny olona de zao eo amin'ny lafiny voambolana. Lay voambolana ampiasain'ny Samoely io manao hoe Samoela voalohany toko 1:20 tonga de 1:20 Nahamma. Io matoateny io teny Hébreu hoe Naham io de misy heviny anankiroa. Ny voalohany miteny hoe manenina mihitsy lay ataontsika hoe manenina amin'ny zavatra natao, zay ny heviny voalohany. Fa ny heviny faharoa miteny hoe Naham de zao milaza alahelo, milaza fangiry firina, milaza ratra mihitsy ary dia heviny faharoa io ampiasainy Samoela voalohany io hoe toy ny nalahelo Andriamanitra, naratra Andriamanitra, nalahelo mihitsy izy tamin'ny nahitany Saoly mpanjaka. Zany hoe rehefa nahitany fivadihan'ny Saoly izy de toy ny nalahelo. Io mitovy amin'lay ampiasain'ny filazantsara hoe aronena Jesoa rehefa nahitany olona toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary de izay lay voambolana hoe nenina tsy milaza, lay Nahama tsy milaza hoe diso loatra fa milaza hoe tena naratra, tena nalahelo, tena ory Andriamanitra tamin'ny fivadihan'ny Saoly. Nefa malala Andriamanitra manana fahefana feno, ny Andriamanitritsika. Ny Andriamantritsika mahafantatra ny ataony, Andriamantritsika mahay zavatra rehetra. Saingy olana kely de izao, itsika rehefa mivavaka dia adinontsika io fahefan'Andriamanitra io. Indraindray isika rehefa mivavaka
ny atao hoe mivavaka eto dia lay sika miresaka amin'Andriamanitra lay sika tsy lay mivavaka manaraka fomba mpivavahana loatra iny io ihany fa fitaovana ihany iny fa ilay hoe ianao miresaka amin'Andriamanitra ianao le miandrandra valim-bavaka de zao ndraindray tsika rehefa miandrandra valim-bavaka de le vahaolana efa le zavatra andrasantsika ny tiatsika ho tanterahin'Andriamanitra ato anaty sy ny saintsika ato isika efa manana vahaolana indraindray hoe ity zavatra ty ny tiako amahan'Andriamanitra ny ty olany ty hoe ity zavatra eritreretiko ty tia no angatahako amin'Andriamanitra. Marina fa niteny Jesosy mangatady eo mena, marina fa nanafatra Jesosy dondony teo voana fa izao ndraindray rehefa teny hoe mandondona isika de zao isika efa manana varavarana manokana zay tiatsika hivo na tsika efa manana vahaolana manokana tiatsika omen'Andriamanitra saingy zao Andriamanitra tsy zay. Ny mivavaka de mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny antsoina hoe mivavaka dia manankina izay zavatra eto amin'Andriamanitra ary tena vonina andray zay vahaolana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana fa Andriamanitra de mahay zavatra rehetra. Io mahasamihafa io ny mahasamihafa ny fivavahana jiosy ny judaisma sy ny vavahana kristianina ny kristianisma. Amin'ny vavahana jiosy dia ny judaisma zany zay manomboka any amin'ny andron'ny Mosesy dia mandrakariva zay nampianarina ny olona zay mahatonga ny hoe nandalo any abdi mpampianarana judaisma aloha ny olona ny mpino zay vo tonga aty amin'ny Jesosy Kristy tompo. Saingy mbola betsaka ny olona tavela ao anatin'ny judaisma na de kristianina ary izy. Dingana ihany nge ny judaisme, dingana ihany ny testamenta taloha fa ny fahatanterahana de aty amin'ny filazantsara aty amin'ny Kristy. Fa be deabe ny olona mamakivaky ny tantara ny testamenta taloha de mijanona eo amin'ny testamenta taloha izy tsy hoe diso akory fa tsy ampy. Tsy ampy. Matoa nisy ny fanekem-pihavanana vaovao izay nandravany taloha nananamafy ny taloha de izao ilainy izy fa tsy ampy akory izy. Fa be deabe nandray ny kristianina mbola tavela ao anatin'ny fivavahana jiosy. Le vavahana jiosy zay milaza manao hoe ny fivavahana de zao jiosy teny hoe raha fitinina teny hoe Andriamanitra de nanome ny lalàna ho atsika. Andriamanitra nampahafantatra ny sitrapony tamitsika tamin'ny alalan'ny lalàna. Noho zany dia miezaka isika manaja ny lalàn'Andriamanitra. Am'izay fotoana zay ny antsoina hoe fivavahana dia fiezahantsika hanaja na tsy ezahana akory ary. Fa raha fiezahana mety tsotratra mihitsy fa ny fivavahana de zao fanatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra araka io lalàna ny men'Andriamanitra io. Ary zay raha teo no antsoina hoe fahamasinana. Raha mitenitsika hoe fahamasinana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy de tokana ihany ny heviny manaraka ny fandaminana na ny procédure zay atao amin'ny fiainana, manaraka ny lamina izay apetraka zay no antsoina hoe fahamasinana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Hoe misy zavatra efa misy fomba atao fanarahana ny fomba ny forme zay no antsoina hoe fahamasinana. Hoe rehefa manao sorona anao de zao ny dingana ataonao ry dingana voalohany, dingana faharoa, dingana fahatelo, zay no antsoina hoe fahamasinana voalohany ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Ary izay toetsainy zay no tavela na ny manana ny tsy takaritsika ny fahamasinan'ny testamenta vaovao raha tsy takaritsika ny fahamasinan'ny testamenta taloha mazava ho azy. Noho zany dia be deabe kosa nefa ny kristianina ny tavela ao anatin'izay hoe izy no manatona an'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha de izay isika ny manatona an'Andriamanitra, miezaka manatona an'Andriamanitra. Fa ny testamenta vaovao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no nanazava fa Andriamanitra indray no efa nanatona antsika. Izay toe-javatra izay no tena mahasamihafa noho ny fivavahana ireo. Amin'ny vavahana kristianina Andriamanitra no nanatona antsika. Midika zany de izao amin'ny testamenta taloha de izao na amin'ny vavahana sasatsasany de izao ny zava-dehibe de izao zay ataotsika ho an'Andriamanitra. Isika ny manao zavatra ho an'Andriamanitra, isika ny miasa ho an'Andriamanitra.
Fa amin'ny testamenta vaovao ary zay ny tena hevitry ny antsony hoe kristianisma, ny zava-dehibe de izao tsy zay ataontsika ho an'Andriamanitra akory fa izay ataon'Andriamanitra ho atsika. Ny fivavahana kristianina tena nazava toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zany hoe Andriamanitra ny tsy tokony atoroantsika de zao hoe Andriamanitra nanao zavatra ho atsika de nomeny atsika ny zanany malalany. Fivavahana kristiana zany de zao fivavahana mampahatsiaro atsika ny nataon'Andriamanitra ho atsika. Tonga ao an-tranon'Andriamanitra ianao, ny zava-dehibe alehanao any am-piangonana tsy zay nataonao tamin'Andriamanitra akory, tsy zay no le voalohany any am-piangonana hoe zangy Andriamanitra tena nanao an'izao, tsy zay nataonao ny zava-dehibe. Na izay tsy nataonao koa ara tsy zay koa ny zava-dehibe hoe tena tsy nahavita na inona na inona Andriamanitra, tsy zany ny zava-dehibe. Ilainy zany fa tsy zany ny zava-dehibe. Tsy zay nataontsika na tsy nataontsika, tsy hany ny olana voalohany amin'ny antsoina hoe mandeha miangona na mivavaka, fa ny zava-dehibe alehany am-piangonana de zao zay nataon'Andriamanitra ho anao. Nomeny Andriamanitra ny zanany lahatokana mba hamonjy anao. Tianao Andriamanitra, inona ny nataony? Nomeny anao ny zanany malala. Ary izay Andriamanitra izay, zay eto manana fahefana feno, tsy takatry ny olona zay fahefan'Andriamanitra izay. Hoe Andriamanitra manana fahefana feno, manana fahefana feno raha afaka mamonjy ny olona, afaka nandroaka ny olona rehetrarehetra amboniny tany akany an-danitra, fa tsy zay ny lalana nataon'Andriamanitra. Andriamanitra manana fahefana feno anao zany Andriamanitra, fa naninona Andriamanitra ny tsy nanao an'izany? Maninona Andriamanitra ny hoe zao no izy na inona voatanareo de zao rofiky daholo nareo makany an-danitra, fa naninona Andriamanitra ny tsy nanao zany? Satria tsy fitiavan'Andriamanitra zany, tsy zany nisehon'ny fitiavan'Andriamanitra, satria manjary manaiky ny fahalotron'ny olona Andriamanitra, manjary manaiky ny faharatsiana ho fahatsaran'Andriamanitra raha manao zay izy, de tsy fitiavany zany. Io mahatonga amin'ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany 10:20 manao hoe ny tena fitiavana de izao tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy manaiky ny faharatsiana, ny fitiavana tsy manaiky ny zavatra tsy mety ho mety. Ahoana no aneken'Andriamanitra na tiatsika ny Andriamanitra de hitan'Andriamanitra ve fa maloto ny olona, mpanota ny olona, mivadika ny olona, rasy toetra ny olona, de satria ve Andriamanitra tiatsika de rofo anaiky an'izany Andriamanitra de rofony eny ara de aleo entiko any an-danitra ihany nareo, na de maloto na de ratsy na de tsy mendrika any ao fa hoentiko any an-danitra ihany. Tsy fitiavana zany, tsy fitiavan'Andriamanitra zany, tsy zany Andriamanitra. Fa inona nataon'Andriamanitra? Ny zanany malalany no ny rainy hanadio ny olona, ny zanany malalany no ny rainy hamonjy ny olona, hanafaka ny olona, hanana ny olona fiainana vaovao. Zany no fitiavan'Andriamanitra. Ary de izay ny lafin-javatra tsy tokony ho adinoantsika kristianina mihitsy hoe ny zava-dehibe ange de ny filohantsika, ny fivavahana voalohany indrindra dia ny fanekensika an'io Jesoa io ho tompo sy mpamonjy. Eo amin'io Jesoa io no manomboka ny antsoina hoe fiainana. Eo amin'io no manomboka ny antsoina hoe fiainana, eo amin'io Jesoa io. Indray ampifamadiantsika no vokatry ny ireo karazam-pivavahana be de be sanatria ny vavatsy ny tsara akory sika. Fa indray ampifamadian'ny olona ny asan'ny olombelona sy ny asan'Andriamanitra. Tsy ny asan'ny olombelona mihitsy ny lasa lohan'ny asan'Andriamanitra, fa ny asan'Andriamanitra aloha vao ny asan'ny olombelona. Fa indray ny asan'ny olombelona nataontsika lasa lohan'ny asan'Andriamanitra. Inona ny tiana lazaina? Ny fibebahana amintsika amintsika kristianina, amintsika protestanta marimarina kokoa, réformé de fahasoavana. Afaka mibebaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fibebahana amintsika tsy fiezahan'olona akory fa fahasoavana. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany de zao Andriamanitra niasa tato amiko de afaka nibebaka, fa tsy hoe nibebaka aloha
tena ndray an'Andriamanitra rehefa avy eo. Tsy zay, tsy hoe satria ny bebaka tena ndray an'Andriamanitra, tsy zay amintsika. Amintsika de izao, satria Andriamanitra nandray azy de afaka mibebaka. Ny fibebahana zany amintsika tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra. Betsaka mantsy milatsaka ao anatin'izay fivelana zay manao hoe zao ange za efa niezaka ny bebaka, za efa niezaka nanao an'izao. Iny marina daholo zany rehetra zany, fa aza atao ho asanao samy rery zany. Tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra hoy Jesosy. Tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra raha tsorina, tsy misy mahay mibebaka zany raha tsy ny asan'ny fanahy masina rery ihany. No zany tsy afaka mirehare mihitsy isika ny amin'ny fibebahantsika fa fahasoavana zany. Azay mahatonga ny protestanta nampiasa n'io rano amin'ny fibebahana io, ny batisa amin'ny fibebahana ho rano atete ange fa tsy rano atsopiky. Ny rano atete de milaza toy ny source, toy ny loha rano, manazava an'io Martin Luther. Toy ny rano, toy le rano atete toy ny hoe zay fahasoavana azy, le rano atete iny de toy ny hoe fahasoavana mikorina ao anatin'ny olona ka mahatonga ny olona matsiaro tena, mahatonga ny olona mibebaka sy miova. Am'izay fotoan'izay tsy ilay, tsy ny fiezahantsika akory, tsy ny heritsika, tsy io mantsy indraindray mahatonga ny olona rehefa vokatry ny fiezahana ny feritreretana hoe ny fiezahana mahatonga fibebahana de manjary mahatonga mirehare, mahatonga mitsara ny hafa, mahatonga ny hoe ianao ara tsy mibebaka, ianao mbola tsy ao am' Jesosy, ianao mbola tsy ao amin'ny tompo. Fa rehefa tsapanao no hoe za ange mpanote fa ny fahasoavan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra ny heliko, navelan'Andriamanitra ny helintsika, tsy avamintsika zany fa avy amin'Andriamanitra, de manana fanetretentsika eo anatrehan'Andriamanitra ka mangataka ny fanahin'Andriamanitra hiasa amin'ny hafa mba hatsiarovany ny hafa tena sy hibebahany. Hotsika manao hoe ndraindray amin'ny fiainantsika andavanandro tsy apetrakintsika amin'ny toerana io Andriamanitra manana fahefana feno io, tsy avelantsika hiasa io Andriamanitra manana fahefana feno io, fa ndraindray ny asantsika, ny terentsika ho asan'io Andriamanitra io. Ndraindray ny asantsika anataontsika tonga alohan'ilay Andriamanitra manana fahefana feno. Eto Andriamanitra am'ty bokiny Isaia 4:7 ity de manamafy fa manana fahefana feno izy, hainy ny zavatra rehetra. Ozy manao hoe za nge mahantony tenin'ny mpanompoka hoe zany mahatateraka ny saina tolotry ny hirako hoe zany manao any Jerosalema eo nenany ianao hoe zavatra rehetra de zany manao azy. Ny dikan'izany de zao raha vakiny io mipetraha ianao fa ao anaovako azy, zay ny dikany. Mipetraha ianao de matoky fa ao anaovako azy fa aiko ny zavatra rehetra, saingy zay. Mifanohitra am'izay sainantsika manao hoe mipetraha ianao Andriamanitra fa ao anaovako azy. Afaka malala amin'ity andiny tsy ohatra masina ity, amin'ity taona vaovao zay omen'ny tompo anao ty, de aza adonona ny fahalebiazan'ny Andriamanitra ao, itokiso ny Andriamanitra ao fa mahay ny zavatra rehetra izy, mahalala ny zavatra rehetra izy, ary mampiasa zay tiany ampiasaina izy mba hatsara ny fiainanao. Avelao Andriamanitra hiasa malalaka amin'ny fiainanao fa hanao zava-mahagaga izy am'izay tondrany ny fiainanao ry havako. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aza mieritreritra manao hoe sokajin'olona ohatr'izao ihany ny tian'Andriamanitra ampiasaina mba hamonjena ny anina, fa azo n'Andriamanitra ampiasaina ho anao na tsy mpivava na tsy mpivavaka ary. Rehefa tian'Andriamanitra ny hamonjy anao na tsy mpivavaka azy de ampiasainy hamonjy anao zany. Ikirosika mazava ho azy, jentilisa ara-panimpon'Andriamanitra anao fa manana fahatokinan'Andriamanitra. Aza ferana ny fahefan'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra. Paoly nahatakatra an'io ary mbola mamerimberina an'io manao hoe io zavatra rehetra io ange ataon'Andriamanitra miara-miasa asoanao hoe inona mbola mampananao, inona no lazaintsika ny am'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika, na iza fa ndraindray tsika matahotra lolo, matahotra mahatoto, matahotra mosavy, matahotra ny Andriamanitra zao tontolo zao, matahotra silamo, matahotra hatahorantsika daholo ty rehetra ty.
fa aiza ny Andriamanitra ao, fa ino io azo fijalian'ny Kristy io, ny fahafatesana azy resy kristianina nefa matahotra nyity karazana mihidy velona ndraindray atahorana daholo ty rehetra ty afako malala ny Andriamanitra ao angenahary ty rehetra ty ary efa miteny izy manao hoe na iza tsisy matohatra anao ka nahoana isika no kely herina ahoana isika ndraindray no mahita devoly amin'ny toerana rehetra fa nahoana isika nza matahotra isika ino ny atao nyjany devoly zany efa avalo efa resy efa resy vakio tsara boky ny apokalipsy efa resy marina loatra fa mbola manana hery ihany izy ny boky ny apokalipsy ka afahany manipaka afahany mandaka afahany mandratra fa izao na inona de ho Jesoa efa nimeko anareo ny hery rehetra hoety mandresy ny fahavalo dia nahoana ary sika ny matahotra nahoana ary sika ny tsy matoky ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra avako malala amty taona vaovao ty de matoky fa mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra ary malala io imason'Andriamanitra ianao hoy Jesoa efa nanafatra momba anareo mandrakariva midika teny hoe momba de miandany amin'ny ady atao any aminareo eo amin'ny adinareo eo akilanareo ao aminareo ary afako malala aza isan'izay tsy mino azy fa mino ivavaksika tompo ampisoranao zay ny amin'ny solatra masina izay manome toky anay fa mahay ny zavatra rehetra ianao mahefa ny zavatra rehetra ianao zay ny be fanahina zay ny be fisalasalana fa ianao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra de taio tompo ny taona vaovaonay ho taona vaovao atsapanay fa ny Andriamanitra azonay anterana ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra mahafantatra ny mahapety sy mahasambatra anay de taio ny taonanay taio ny tontolo andronay taio ny fikasanay tompo ataovy mahay mametraky zany eo ampelantananao zahay ary ataovy mino somatoky fa ny Andriamanitra tianay mamelany elokay amin'ny fahakelezany finoanay sy ny fisalasalanay farakovy amin'ny fahasoavanao zay ahatsiaro fa efa monina aminay ato anatinay mitantana anay ny Andriamanitra misaotra Jesoa amen